Dia faly miarabantsika isa-tokantrano andray izay eto amin'ny ekipan'ny fandaharana valan-javaboary Tsimbazaza. Ny entinay ampahafantarana anareo androany dia mikasika ny biby atao hoe fosa na Kintsala na Tratraka, arakaraky ny faritany niovany ny anarany. Koa manarafinaritra ary tompo-plasy, tompo-vavy. Anisany mampalaza sy mampiavaka ny valan-javaboarin'ny Tsimbazaza ny fisian'ireo biby maro isan-karazany ompiana sy ampiratina ato. Misy amin'izy ireo ny biby vahiny izay nampidirina teto ary tsy vitsy kosa nefa ireo biby zanatanina endémique ka anisan'izany ny fosa na cryptoprocte amin'ny teny siantifika. Any anaty ala na lavabato no tena fonenany ary saika ahitana azy avokoa manerana ny Madagascar. Na any amin'ny ala manorina any amin'ny ilana atsinanana zany, na any amin'ny ala maina amin'ny ilana andrefana sy atsimo. Ny fosa zany dia anisan'ny biby ompiana eto amin'ny parka Tsimbazaza. Ao anatin'ny klasin'ny mammifère izy na le hoe biby mampinono, dia ordre na carnivore. Ahitana ny karakterana dimorphisme sexuel izy, izany hoe ny lahy zany somary lehibe kokoa raha oharina amin'ny vavy. Le biby endémisme kosa izy io, dia anisany koa izy manana fomba fiainana mampiavaka azy, atao hoe nocturne, izany hoe rehefa anaty ala izy zany dia alina izy no mivoaka mandeha mihaza, fa rehefa tonga teto amin'ny parka moa izy dia miova ny activité biologique an'ilay biby dia lasa diurne izy. Araky ny maha dimorphisme sexuel an'ny fosa dia mahatratra 9 kilao ka hatramin'ny 10 kilao ny fosa lahy, ary ny vavy kosa dia eo amin'ny 9 na 7 kilao eo. Marihina fa arboricole ny fosa, izany hoe mahazo vahana kokoa izy eny ambony hazo noho ny eny an-tanety. Ary ilay rambony lava be iny dia organe d'équilibre izay ampiasainy amin'ny maha arboricole izay, ka noho izany dia eny ambony hazo avokoa ny anaovany ny ankamaroan'ny fiainany, toy ny fiazana sy ny firaisana. Ny firaisan'ny fosa lahy sy ny vavy na ny accouplement dia saisonnière, manomboka amin'ny volana septembre ka hatramin'ny décembre eto. Ary izy zany dia arboricole, eny amin'ny ambony 20 mètres mialan'ny tany no anaovany an'izy, dia ny sapanana hazo, branche horizontale, dia eny izy manao accouplement zany, misy fikikika iantsony vavy an'ilay lahy zany. Dia mitondra voaka ny fosa vavy mandritra ny 90 andro ka hatramin'ny 90 andro eo, izany hoe eo amin'ny 2 volana ka hatramin'ny 3 volana. Dia any amin'ny volana décembre na janvier any zany dia miteraka ny fosa manome zazaroa hatramin'ny 3. Voasikajy ao anatin'ny biby carnivore tokoa ny fosa, ary mampiseho izany ireo karazana toetoetra hita eny amin'ny vatany. Ny vanginy mafy be iny, velatra be, développé moa no tena hita malaza anazy, dia somary fohifohy boribory iny ny vavany, ny sofiny koa torak'izay, dia ny volom-bavany maranidranitra be da be iny, dia le griffe amin'ny tanany hoany maranitra be, ny coussinet amin'ny faladiany iny rambony iny. Ireny zany dia anisan'ny karaktera hitenenana hoe tena carnivore strict mihitsy ny fosa, ary izy zany carnivore lehibe indrindra eto Madagascar. Araky ny maha carnivore azy izay dia mihinana ireo biby mbola velona izy, izany hoe ireo biby mbola misy rà. Ary any an'ala dia lemur no tena sakafony voalohany, fa mihinana biby hafa ihany koa izy toy ny trandraka, ny vorona sy ireo bibikely rehetra any anaty rano toy ny sokadrano. Fa ato amin'ny parka kosa dia ezahana tsy hifanalavitra amin'izany ny sakafo omena azy ireo. Ato amin'ny parka izany mena akoho, mena bitro, mihinana hatramina voromailala ho an'ny ato daholo. Fa misy ihany fotoana indraindray mba omena hena izy, ka io hena io mila fikarakarana manokana nomena azy, satria alohan'ny hanomezana azy zany dia tsy maintsy sofena kely le hena, izany hoe somary asalisaly afo. Ny antony iny zany dia mba hamonoana an'ilay microbe, mba tsy hakarary ny kibony, satria mety hampivalana anazy le hena raha vao omena anazy mata amin'izao.
Amin'ny maha-parka zoolojika ny Tsimbazaza dia tsy ataony ambanin-javatra noho izany ny fikarakarana ireo biby ireo izay ezahana ny itovizany amin'ny fiainana any an'ala ka ao anatin'izany ny fikarakarana ny fonenany. Karakarana ny trano ny toerana indray zany ato amin'ny parka dia ezahana zany ny fanadiovana ny tranony a farafaratsy ny indray mandeha isan-kerinandro raha ohatra nyity kazy ivelany ity. Ny trano manko mizara roa, misy zany le efitrano fatoriany sy finanany a dia ity zany a toerana filalaovana sy fanaovan'ny maloto satria ny biby matetika tsy mikakao anatin'ny trano misy fa voaka ivelany. Dia raha le ao anaty trano zany ezahana isan'andro ny fanoloana ny rano sotrony a sy ny fanalana ny desehan'ny sakafony ao moa ny ato ivelany zany mba ezahana ho isan-kerinandro. Isan'ny tanjany lehibe an'ny parka ny fiarovana ireo biby endémiques menacés sy ireo en voie de disparition, izany hoe ireo biby ahina ho lany tamingana ka anisan'izany ny fosa. Izany indrindra no antony arovana azy ato amin'ny valanjavaboarin'ny Tsimbazaza. Noho ny fandringanana ny toerana izay misy azy any anaty ala any a, ny fiazana ataon'ny olona satria anisan'ny biby hohanin'ny olona koa zany izy zao a, dia izany mampatonga le fosa hoe miakatra tanàna ireny satria efa simba ny toerana misy azy any amin'ny toerana naturel tokony hipetrahana dia miakatra tia tanàna izy dia mahatonga le fosa ohatrany hoe mangalatra koa any amin'ny tranon'olona, izay le fosa mpangalatra koa. Dia noho izy efa biby arovana izay a dia ao anatin'ny statut hoe vulnérable izy zany, efa en danger zany ngamba izay no malaza azy a, dia tsara arovana zany ny fosa. Araka ny efa fantatsika dia anisan'ny biby dimy karenjy any anaty ala ny fosa. Izy ihany no mitady ny sakafo hohaniny sy ny toerana toriany, fa rehefa tonga ato Tsimbazaza izy dia andraikitry ny ato amin'ny parka ny manome ny toerana sy ny sakafo ara-pahasalamana ho azy. Ny fosa Tsimbazaza dia tsy dia misy aretina fa ny maladie potentielle no mety mahazo azy, ka noho izany dia ny fiarovana no tokony ho atao. Arovana zany ireo a mba tsy ho be loatra ny kankana ao aminy a, dia atao zany zay mba hoe tsy habe ny kankana dia manome oti-kankana zany a systématique atao amin'ny parka Tsimbazaza zany a. Arovana izy amin'ny kankana ao anatiny zany a, dia arovana koa zany a kankana aty ivelany a mba tsy parazita moa zany aty ivelany zany a, mba tsy avoan'ny hoditra ka tonga azy arofo zany. Dia ankoatran'izay moa zany ara-tsakafo a sy ny araka ny hoe changement climatique zany a, hoe afo be ny orana mando a, dia mba omena azy zany ny tokony sahaza azy amin'izay a, tsy hoe hafanaina akory fa hoe mba tsy atao hoe mangatsiaka be le toerana na hoe mahatonga ny ririnina zany a, dia efa misy box koa zany ao azony atoriana mba hampafana azy zany. Arakarak'izay zany ny fitezana le fosa atao amin'ny Tsimbazaza sy ny fiarovana azy zany a mba tsy ho tratra ny stress be loatra. Biby tsy fahita matetika ny fosa, koa andeha ho antanitsika ireo mpitsidika sendranay ny amin'ny fahalalana biby izany. Fosa zany a dia biby tsy dia fahita izy raha tsy anaty ala. Dia ny fosa zatra mbola tsy dia nahita fosa firy raha tsy hita aty Tsimbazaza, mbola tsy nahita anazy hoe libre ivelan'ny cage zany fa tao foana. Ny fosa ihany koa dia biby agressif izy, tsy mahay masiatsika. Ny fahafantarako an'ilay fosa zao dia izy aloha manaikitra olona, dia izaho mbola tsy nahita an'ireny raha tsy tato Tsimbazaza. Aty amin'ny parka Tsimbazaza zao mba sendra nandalo eto andrenivohitra dia mba nijery ny biby, ny biodiversité misy rehetra tato Tsimbazaza, indrindra fa ny fosa zany hoe tantara tamin'ny boky reny dadabe tany aloha hoe zao ny fosa dia biby masika sahala amin'izao rehefa alina ny andro, fa amin'izao dia mba mandalo eto amin'ny parka dia tena mahita zany hoe io fosa zany. Soraka ny fitondram-panjakana mba nametraka zany archive zany, tazonareo biby sarobidy mba ho hitan'ireo taranaka rehefa. Araka izay hitantsika teo izay ary dia atahorana ho lany tamingana tokoa ny fosa, koa manentana antsika tsy handoro ala fa manimba ny tontolo iainana izay miantoka ny fiveloman'ny biby. Dia amin'ny farany eto indray zany ny fandaharantsika mikasika ny valan-javaboary Tsimbazaza ny amin'ny anio, ary izay koa no fandaharana omena ianareo azonay nomena tamin'ity taona 17 ity. Etam-pamaranana nefa dia tianay ny mirarisoa antsika menakavy isa-tokantrano, isam-batan'olona, ny
vita fetiny noely feno fahasambarana sy feno fifaliana tanteraka ary mba hatratra ny taona vaovao 2024 itsika menakavy dia mametraka ny veloma finaritra mandrapiresaka tompolahy mandra-piona tompom-vavy.